Voalohany indrindra dia sotran'Andriamanitra isika fa dia afaka milaza sy manambara amin'ny vahoaka malagasy ny hevitra sy ny fomba fijerintsika ny zava-misy marina. Sotran'Andriamanitra isika fa afaka mijoro ary manohitra ny tsirariny sy ny atsozay atao amin'ny vahoaka malagasy. Ary misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny tombonandro meny hery ka tonga amin'izao fotoana izao. Voalohany tiako resahana amin'ny vahoaka malagasy dia izao: mijoro hatramin'ny farantsika amin'ny fitiavan-tanindrazana izay ao anatintsika tsirairay aby, tsy seza na voninahitra na volana dia tavintsika fa kosa hanavitra ny vahoaka malagasy. Indrisy anefany fa raha ohatra ka nandeha ny fifidianana dia tsy toy izao ny zavatra nitranga. Tsy nandeha araka ny tokony ho izy zany ny fifidianana izay natao teto, satria tsy nanaraka mihitsy ny lalam-panorenana na ny lalàna velona misy eto Madagasikara, ary tsy nanaja izay voalaza sy ny fanekena izy ireo. Raha tsy laza aho afa-tsy ny hoe fanomanana ny fifidianana izay karakarain'ny CENI, dia efa nilaza mazava tsara ny zareo manam-pahaizana na mipikirakira nisy mpifidianana fa hoe tsy azo anatanterahana mihitsy fifidianana io nisy mpifidianana mivoaka io, dia namoaka taratasy izy ary no siniavony na ny teto-toerana zany na ny ivelany. Toy izany koa ireo le communauté internationale izay natononay dia samy niaika izy rehetra fa tena tsy araka ny napoizina le izy, feno osoka ary tsy feno ny fanajana izay farafahakeliny indrindra amin'izany hoe standard eran-tany zany amin'ny fifidianana. Tonga teto koa ny sadeka dia nilaza izy fa manana principe na démocratie amin'ny fifidianana eto Madagasikara, fa tsy nanaraka, samy nanao tsikera, fa dia izay na tonga le hoe natao forcé fotsiny amboletra ny fifidianana izy teo. Aminay amintsika reto dia mazava zany fa tsy haikehntsika mihitsy ny siny ny fifidianana tamin'ny 9 volana novambra iny, dia tsy ho haikehntsika ihany koa ny voka-pifidianana izay navoaka tamin'ny zoma lasa teo. Mazava zany vahoaka malagasy fa mbola mitohy ary hitohy hatramin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana ny tolona ataontsika. Betsaka mametra-panontaniana, betsaka ny nalahelo satria dia tokony ahazo ny voka-pifidianana tsara isika, fantatro zany, ary betsaka ny antso ahy hoy aminareo hoe tsy nitoerana mamay ahy na nilaza amboninahitra na vola, fa mamay ahy dia ahoana natao aminjena n'ity vahoaka malagasy ity izay tena sahirana. Satria nahoana fijoroana marina ny takitsika sy ny rarina, ary tsy fanoherana toy ny fanoherana rehetra ny zavatra misy na opposition manara-dalàna, fa tena famonoana, fandratrana ary fanombana fananana ny zavatra mitranga ataon'ny mpitondra. Voamaly nomaly zao maly alahady tany Diego dia tonga dia nalefa tany ireo le mpitandro amin'ny filaminana ireo na ny Moreg fa hoe ivoro zany zareo amin'ny tanora sy mivehivavy, dia tonga dia nalefa tany zay foana. Za zao tsy maninona dia feno andreo le Moreg reo ny tanànako varavarana, dia nareo mieritreritra hoe atahotra an'izany tsy atahotra mihitsy ny hatramin'ny farany. Efa nilaza fa hoe hitarika ny tolona ary ianao araka izay azo atao raha mbola men'Andriamanitra tompon'andro, tsy anareo ny tompon'ny aina, Andriamanitra ny tompon'ny aina, fa nareo mieritreritra ny zavatra ataonareo. Noho izany tsy manaiky velively ary tsy anaiky mihitsy ny voka-pifidianana, tsy mpanohatra toy ny mpanohatra ho izahay amin'izao fotoana izao, fa fijoroana amin'ny fitadiavana marina sy ny fitiavan-tanindrazana. Ary zay dia tena makasitraka mihitsy ny faneho-kevitra sy ny fahavononan'ny FFKM sy ny amin'ny panina président Assemblée nationale anelanelana tady latabatra boribory ohatr'izao antsika izao mifampidiniana
reto communauté internationaly reto moa aza manody mahazo azy sady tsy mpanapa-kevitra reto fa tsy maintsy mihira any de tsy mahalala ny zavatra misy hoy aminareo miandry nareo hoe inony zany nytohiny de zao ny fijoroantsika hatrany farany ny etaetam-bahoaka de nitady ny rarina sy ny fahamarinana eto Madagasikara. Aloha re tena ataontsika voaka malagasy rehetra ny mikasaka am'izay. Ianareo manana ambopo tianao asa lehibe, raha tsisy mitsy zany fahamarinana sy ny fijoroana amin'ny rarina zany a, fiarovana ny olo zany tsisy. Ianareo mpitandro ny filaminana, eno ny fieritreretanareo e. Fantatray de fantatray a fa mahazo tombotsy manokana nareo na indemnité spéciale amin'ireny fandrahonana sy fitifirana amin'ny bomba lacrymogène reny, fanimbana fananan'olony reny fisamboran'olony reny, very ankehitriny ny aja mamonahatra mahaolona ny olona, ny asiny mahaolona ny olona mihitsy ny very. Zany ve ny ainana eto? Ahoana nitondranao a ity firenena ity sy ny stabilité na ny maro anisa? Tsisy manaiky. Fitopolo isan-jato voaka malagasy, tsisy manaiky amin'izao zavatra misy zao. Fitopolo isan-jato vao marina zany. Ny olona mifidy anao a, zara raha nisy asa na folo isan-jato na firy, raha be indrindra, de mbola samy teninao fa lany. Tsy tsara nareo afo nareo malala ny tokony ataonareo manaraka. Ka de zay ato amin'ny tiako Madagasikara, ny RFDM miara-mivory aminay eto de milaza aminareo fa tsy anaiky naoviana ary tsy anaiky velively voka-pifidianana zay navoaka. Ka na inona teneninareo anay na inona teneninareo anay a, mazava ny anay tsy ekenay a ny fifidianana natao amboletra iny, satria tsy nanaraka tsara ny fenitra iraisam-pirenena zay farafahakeliny indrindra. Taony tsy fahamarinana tao amindreo fametrahana ny lisy-pifidianana, tsy fahatombanan'ireo rehetrarehetrareo a, ary tao ihany koa le filazana ny taratasy fitasonina ataon'ireo le manampaizana ny auditeur nanao ny fitsiriana. Toy izany koa ny ACC itelo zay niona tamin'ny tany. Na inona zany natao teo de reo ACC sy CENI reo de fa ampy fotsiny hoe tsy maintsy mandresy izy. Ny ACC de na izy tao anatiny tao de fa nisy nitsipaka mihitsy hoe tsaraka ny voalazany lalam-panorenana re zany ka tsy te hoenjehin'ny eritreritra izy ray, sao de manondy ny taranaka fara-mandimbinay le izy. Dikan'izany de tsotra. Tsy izy. Tsy ho ekena mandrakizay a iny fifidianana seho iny. Atsika zay mahatsiaro tena tsara fa hijoro hatramin'ny farany. No manatevina miaraka aminay a ary milaza aminay fa hoe zay keo de mijoro mitovy aminareo. Nivory zahay 12 zay candidat zay nanohitra tanteraka an'izy io tamin'ny asabotsy lasa teo. De samy nilaza fa hoe mbola irahintsika ary tsy anaiky mihitsy keo tsika hatramin'ny farany. Nanapa-kevitra ary zay a rehefa natao ny fivoriana fa ametraka ny cellule de crise misy eto Madagasikara. Atsangana ihany koa ny cellule stratégique hijerevana azy ka miantso ny olona rehetra izahay, ry mpanao politika. Tsy hanavahana mihitsy fa tonga de miasa miaraka daholo isika rehetra. Zay tianay ambara aminareo ary miandry an'izany voaka malagasy. Ka dia egnany atsika omban'Andriamanitra amin'ny ezaka ataontsika, amin'ny faniriana tsara ao anatintsika. Fa ny zavatra rehetra eken'Andriamanitra iseho, fa tsy ny zavatra rehetra ny sitrapon'Andriamanitra akory. Ka raha mbola misy koa ny farany, tsy ho very mihitsy ny fanantenana.